zay ny amin'indry fa azo tombontsoa manokana amin'ny alalan'ny fampifanana ampitaindavitra ireo mpampianatra manomana ny maripahaizana master sy ny doctorat ary ihany koa ireo mpandrara ao anatin'ny tetikasa égal haritra telo taona sy tapany moa izay tetikasa izay tetikasa izay vatsinyny vondrona européenne sy ny université an'ny Turin vola ravaka rindriamanala no mitondra ny andindiny-baovao mamara Samuel kosa nanangona ny sary. Université efatra dia Antananarivo, Tomasina, Turin en Italie ary Comore no mahazo tombontsoa amin'ny tetikasa égal izay miopana amin'ny fananganana toeram-pikarohana anofanana mpandrara sy ireo mpampianatra manomana ny master sy doctorat momba ny fanajariana ara-tsakafo. 30 avy isaky ny université ireo mpampianatra sy mpandrara mahazo tombontsoa amin'ny tetikasa ity. Ny an'ny université n'Antananarivo ihany no mahatratra 10 satria samy manana anjara 30 avy ny école supérieure de sciences agronomiques sy ny école normale supérieure. Notanterahana androany moa ny fampahafantarana ny tetikasa izay tafiditra ao anatin'ny fanomanana amin'ny fidirana ny fampiarana ny rafitra LMD. Trana toeram-pikarohana anofanana mpampianatra sy mpandrara doctorat sy azo master ka zay natao hoe mise en place d'un consortium d'école doctorale eo amin'ny sécurité alimentaire ka izy io dia ny Union européenne no namatsy vola sy ny université ny Turin atian'ny tsika ty moa misy université telo université n'Antananarivo dia université ny Comore dia université ny Tomasina ary ny avaratra moa zany université ny Turin ka samy manana mpianatra daholo ny université efatra ary mitovy ny fanofanana homenazy fikarohana ihany koa moa zany dia mitovy daholo fitantanana rehetrarehetra reo diplôma koa mitovy fa izy tia fampianarana ampitaindavitra formation à distance. Mitetina 20 tapitrisa euro ny tetikasa ka ny 20 zany dia vatsiny ny vondrona européenne ary ny 20 tambony kosa dia vatsiny ny université ny Turin any Italie. Any amin'ny fiafaran'ny tetikasa izay maritra 3 taona sy tapany dia isy ireo mpianatra azo vatsim-pianarana anomana ny fanohanana voka-pikarohana any amin'ny université ny Turin. Isokatra tsy ho ela moa ny fandraisana ny andota taratasy ny ireo mpampianatra sy mpandrara liana amin'ity tetikasa ity ary marina fa ireo université efatra no miaraka anatanteraka ny fisafidianana ireo kandida mendrika.